Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifarina no iaravanantsika rehefa tratra ity alakamisy fahavalo folo ny volana septambra ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo, asan'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Aminaran'i Jesosy. Raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nidety ny tany ambonin'ny Paoly ka tonga tany Efesôsy dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe efa noraisinareo va ny fanahy masina fony vao nino ianareo fa ireo nanao taminy hoe tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina. Ary Paoly ho amin'inona ary no nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo ho amin'ny batisan'i Jaona. Fa hoy Paoly Jaona nanao ny batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona ino izay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Ary raha nare izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nametrahan'i Paoly tanana izy dia latsaka tamin'ny fanahy masina ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy sady naminany. Ary tokony 12 lahy no misy an'izy rehetra. Ary Paoly niditra tao amin'ny sinagoga ka niteny tamin'ny fahasahiana dia niady hevitra 3 volana ka nampanaiky ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha nikiry biby ny sasany ka tsy nanaiky fa niteny ratsy izany fampianarana izany teo imason'ny olona maro dia niala tamin'ireo izy ka nitondra ny mpianatra nitokana dia niady hevitra isan'andro tao amin'ny trano fampianarana Tirano. Ary naharitra 2 taona anganangidina izany ka dia nandre ny tenin'ny Tompo izay rehetra nonina tany Azia na Jiosia na Jetrisa. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy faharoa no entina mampahirinao teny izay fanontaniana petraka Paoly. Efa noraisinareo va ny fanahy masina fony vao nino ianareo? Efa noraisinareo va ny fanahy masina fony vao nino ianareo? Ny bokin'ny asan'ny apôstôly moa dia azo atao hoe asan'ny fanahy masina, tsy tena hoe asan'ny apôstôly marina loatra fa ny asan'ny apôstôly dia ahitana ny tantaran'i Paoly. Ny tapany voalohany ahitana ny tantarandry Petera ary Jaona, fa ny tapany faharoa dia ahitana ny tantarandry Paoly, ry Silasy, ry Barnabasy sy ny sisa. Dia izay natonga hoe asan'ny apôstôly saingy mahalasa azy kokoa rehefa mijery dia miharihary eo ny asan'ny apôstôly ny hoe asan'ny fanahy masina. Ny asan'ny fanahy masina niteraka ny fiangonana, ny asan'ny fanahy masina niteraka ny mpino, ny asan'ny fanahy masina nampiely ny filazantsara. Dia eto ary Paoly mamedram-panontaniana tamin'ireo olona izay niaino azy fa hoy indrindra izy, ianareo va efa noraisinareo ny fanahy masina fony vao nino ianareo? Ino moa dikan'ilay fanahy masina raisina? Mazava ho azy fa eto dia fanapahan-kevitra ny handray ny fanahy masina. Fanapahan-kevitra lay olona zany eto. Zay mahatonga Paoly efa noraisinareo fa fanahy masina fony vao nino ianareo? Fanapahan-kevitra ny ino? Ary dia ateraka izany fanapahan-kevitra mino zany ny fanapahan-kevitra handray ny fanahy masina. Ny hevitra dia izao, misy safidy ny maha-kristianina. Misy safidy ny maha-kristianina. Misy safidy ny hiasany ny fanahy masina. Misy safidy ny ino an' Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy. Marina fa antson'Andriamanitra ny mahampino. Saingy izao, ao ambadik'izay antson'Andriamanitra izay dia misy fankatoavana ny filazantsara. Misy fanekena ny filazantsara. Misy fanekena ankalalahana handray sy ino an' Jesosy. Ary rehefa tafakevitra ilay olona ino an' Jesosy Tompo sy mpamonjy, rehefa tapa-kevitra ilay olona fa vonona hiavaoka mandray ny fanahy masina, dia inona no entin'ilay fanahy masina? Mahatonga an'i Paoly miteny manao hoe efa noraisinareo va ny fanahy masina?
satria ny fanahy masina rehefa raisina de mahatonga ny olona mahana fahasahiana hijoro vavolombelona. Isan'ny zava-dehibe amin'ny Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly ny antsoina hoe vavolombelon'i Jesoa. Vavolombelon'ny fitsakanan'i Jesoa tamin'ny maty. Vavolombelo mahazanak'Andriamanitra ny Jesoa. Raha nyraisinareo ny fanahy masina de zao tsy menatra an'io vavolombelon'ny tompo ianareo. Zay ny hevitry Paoly. Raha nyraisinareo ny fanahy masina de zao sahy mijoro vavolombelon'i Jesoa naiza misy. Ny asan'ny apôstôly koa de maneho nefa fa zany fijoroana vavolombelona mampianatra Jesoa zany de indraindray ahitan-doza maha olombelona. Enjehiny jiosy, ankalain'ny olona, esoiny mpialabelona, ary indrindra dia mahatsiaro ho mandany mihoatra zay tokony olana inona maha olombelona. De mampihemitra ny olona, mety ho mampakivy ny olona ny fijoroana vavolombelona. De Paoly eto manazava, efa nyraisinareo va ny fanahy masina zay mahatonga anareo ho sahy hijoro vavolombelona. Ravako tsy tanjona akory ny fijoroana vavolombelona fa vokatra. Inona ny tanjona? Ny hinoan'i Jesoa. Inona ny tanjona? Ny andray ny fanahy masina. Fa rehefa raisitsika ny fanahy masina de tonga toetra mandeha ho azy ao anatintsika ny fijoroana vavolombelona. Ary io mahatonga ny Paoly miteny amin'ny Romanina manao hoe tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra. Afaka malala mitady fijoroana vavolombelona, miandry fijoroana vavolombelona avy amintsika Jesoa. Jesoa ny teny manao hoe zay menatra ahy ety ambonin'ny tany de ho menatra azy koa eo anatrehany raiko izay any an-danitra. Aza menatra ny fahoriako ianao. Hoy Paoly tamin'ny Timoty zanany, raha tsorina aza menatra ny filazantsara. Osika manao hoe izao andro antsika zao de to esoin'ny olona ny mpino. Esoin'ny olona zany filazantsara zany. Heverin'ny olona fa olona mbola taraiky any amin'ny taonjato faha 9 na any amin'ny taonjato faha 8 ny olona zay mino. Fa toy ny fisainana lamodiny hoe tsy mino, toy ny fisainana lamodiny hoe tsy mpivavaka, toy ny fisainana lamodiny hoe tsy manao zava-dehibe ny fivavahana. Zay lamody mpampianaran'ny diso n'izao tontolo zao. Fa ianao koa zanaka, ho Paoly tamin'ny Timoty zanany, ary afatra any aminao. Efa nandray ny fanahy masina ve ianao? Rehefa nandray ny fanahy masina ianao ka ninao Jesoa, mandehana mijoro vavolombelona. Vavolombelona fitiavan'Andriamanitra. Asehoy amin'ny toetra, asehoy amin'ny fihetsika, asehoy amin'ny manodidina anao fa zanak'Andriamanitra ianao. Ka tia olombelona, tia mpiarabelona, tia fahamasinan'Andriamanitra, manaiky hilaza ny fahatsarany Kristy ho mihoatra noho ny zavatra rehetra. Efa nyraisinareo ve ny fanahy masina ka tsy menatra hivolo vavolombelona ianareo. Fa ny faharoa avako malala, ny asan'ny fanahy masina de izao indrindra koa mampahery atsika ao anatin'izany fijoroana vavolombelona zany. Efa nandray ny fanahy masina ve ianareo fony voanino ka mahery ianareo. Ohatry manao hoe ny asan'ny mpino afatry Jesoa io fony niakatra any an-danitra izy de niteny tamin'ny mpianatra ho vavolombeloko ange ianareo. Eto Jerosalema, manerana ny Samaria, hatrany Jodia, hatrany amin'ny farany tany dia ho vavolombeloko ianareo. Dikan'izany sarotra lay asa, andeha ho any amin'ny farany tany, andeha ho any amin'ny faritry Samaria zay makahala ny Jiosy, makahala ny mpino. De eto Paoly, efa nandray ny fanahy masina ve nareo, efa noraisinareo ve ny fanahy masina ka mahatonga anareo mahery, mahatonga anareo tsy kanosa, mahatonga anareo mitraka eo amafin'ny fijoroana vavolombelona. Afako fitahiana ny maha-kristianina, fifaliana ny maha-kristianina, ary tsapanao lay fahatahiana, lay fahasambarana ao anaty, lay fifaliana ao anaty amin'ny maha-kristianina. De eto Paoly manazava, efa niraisinareo ve ny fanahy masina ka mahatonga anareo sahy mahery, tsy miondrika, mahajoro ao anatin'ny zavatsarotra. Vainan'ny olombelona afaka malala na inona tsy inony de zao mifangaro mandrakariva ao anatin'ny fiainan'ny olona ny sarotra sy ny mora, mampalahelo sy ny mahafinaritra. Fa izao ny olona manana an Jesoa tahaka atsika, ny olona nino ny famelan-keloka nataon'i Jesoa tahaka atsika de zao
na inona lalovany de mahery izy, mahatraky izy satria resy lahatra isika ny amin'efa nahoana moa tsika ny faly foana, nahoana moa tsika no manana fiadanam-po mandrakariva, nahoana moa tsika no samitsy olo vavolombelona mandrakariva, na eo ara ny zavatsatra, na eo ara ny fanenjehana, na eo ara ny ataontsika hoe zava-manahirana sedra isan-karazany, satria ny fanahy masin'Andriamanitra ato anatintsika, satria Andriamanitra mitoetra ato anatintsika. Ka na inona raisitsika midony eo amin'ny fiainantsika de zao tsy manelingelina ny fifaliana ty anatintsika. Hoy Paoly manao hoe voageja manodidin'izay nefa tsy tery. Izay tsy manana ny fanahy masina voageja manodidina de tery. Izay tsy nandray ny fanahy masina voageja manodidina de tery. Tery de mamoy fo, tery de mora kivy, tery de manjary lasa tsy tia namana, tery de manjary lasa tsy tia ny fahatsaram-piainana, tery de manjary mora kivy. Eto Paoly de mamela-panontaniana aminao, efa noraisinao ve le fanahy masina? Fa raha noraisinao le fanahy masina de zao mahery ianao. Tsy variana miondrika eo anatin'ny sarotra, tsy variana mieritreritra ny tena ho resina kivy anatin'ny zava-manahirana, fa mahery satria mahatsiaro ho manana an'Andriamanitra ao anatinao. Fa fahatelo sady farany, inona koa ny dikany ty? Efa noraisinareo ve ny fanahy masina? Fo ny voanino ianareo fa ny fanahy masina zay inonareo, zay noraisinareo de zao manjary mahatonga anareo hanana fahazavan-tsaina. Ny fanahy masina dia nataon'i Jesoly hoe parakleto, fa sady mpampahery zany ny mpanolo-tsaina, manome fahazavan-tsaina. Ino moa no lantsika fahazavan-tsaina? Ny lantsika fahazavan-tsaina tsy hoe amy lafin'ny fianarana, amy lafin'ny vakiboky, amy lafin'ny fitadiavam-bola, amy lafin'ny fitadiavana maha olombelona, eny fahazavan-tsaina koa ny lazana an'izany. Fa izao ny fahazavan-tsaina entin'ny fanahy masina amitsika voalohany indrindra amin'ny aram-panahy de zao ny fahaiza-manavaka. Le fahaiza-manavaka, hoy Jaonina Apôstôly, tandreminareo anaka fa efa any am'izao tontolo zao any ny karazana fanahy maro samihafa. De efa tonga ty am'izao tontolo zao ny fanahy maro samihafa. Be dehibe ny fanahy zay ety am'ty zao tontolo zao ty hoy Jaonina. De zaho toetra ny fanahy. Fataro hoe fanahy inona zany? Fanahy manahoana zany? Fanahin'Andriamanitra ve zany? Sa fanahin'ilay ratsy? Fanahy inona azay ny ilana ny fanahy masina? Fanahy masina dia mitoetra ao anatintsika mahatonga antsika mahay manavaka hoe fanahy inona zany miteny zany, fanahy inona zany mapetsika ny olo zany, fanahy inona zany mivoy sotoavina izany. Ny fanahy masin'Andriamanitra de fanahy manome fahazavan-tsaina antsika, ahafantaratsika hoe tsy izy mihitsy zany fanahy zany, na hoe diso zany fanahy zany, na mamitaka zany fanahy zany. Efa noraisinareo ve ny fanahy masina? Fo ny voanino ianareo ka manana faharanita-tsaina ianareo, ahafahanareo mamantatra ny tsara sy akasitrahana ary marina manoloana ny fahotana zao tontolo zao. Revako mametraka fanontaniana amitsika amin'ny Baiboly, efa noraisinao va ny fanahy masina? Ny valiny, eny, efa noraisinao ny fanahy masina, efa noraisitsika ny fanahy masina. Noraisitsika tamin'ny alalan'ny sakramenta ny batisa. De misy eritreritra manao hoe zahara nga mahatadidy akory ohatran'ny tenenin'reto olona reto hoe tsy renay akory hoe efa nomena ny fanahy masina, tsy tadidiny hoe tsy fantatray akory. De mety azo fakapanahintsika hoe aza tamina to batisa toatrany tsy niteny tamin'ny teny tsy fantatra zany, toatrany tsy natsiaro nangovotra akory ah, toatrany tsy tadidiko zany na tam'izany raisina mpandray. Eny, eto ny fanahy masina de nampiteny tamin'ny teny tsy fantatra ny olona zay natao batisa, fa tsy voatery hoe zay rehetra nandray ny fanahy masina de tsy maintsy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Tsia. Fa kitsika tsara ny soatry Paoly amin'ny Galatiana toko fahenina, fa ny ateraky ny fanahy de izao fifaliana, fanetretena, fitiavan-namana. Tsy misy fanahy ratsy hiteraka fitiavan-namana, tsy misy fanahy ratsy hiteraka fanetretena, fa ny asan'ny fanahy masina ao anatintsika, ny vokatry ny fanahy, ny oentin'ny fanahy de zao fifaliana, fandeferana, fanetretena. Zany hoy Paoly no ateraky ny fanahy, fa tsy hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra ihany. Misy miteny amin'ny teny tsy fantatra rehefa nandray ny fanahy masina, fa tsy hoe zay rehetra nandray ny fanahy masina de tsy maintsy miteny amin'ny teny tsy fantatra. Tsia.
no zany de mahazo matoky ianao efa noraisinao ve le fanamasina efa noraisinao ny fanamasina satria nyraisinao ny fanamasina de zao mahiriza manana fahazavantsaina mahiriza mijoro vavolombelona satria efa nyraisinao ny fanamasina de iso reo an-tsaina ny akivina ny tahotra ny hoavy ny tebiteby efa nyraisinao ny fanamasina ao anatinao Andriamanitra de meteza iaino mibitiky ny fanan'Andriamanitra meteza hotary ny fanan'Andriamanitra meteza aritra amin'ny fanomporon'Andriamanitra ivavakisika tompo amin'izao zay no ny amin'ny teninao zay mametra-panotaninany aminay na noraisinay ny fanamasina na tsy eny tompo efa nandray ny fanamasina izahay nandray zany fanahinao masina zany zay tamin'ny sakramentany batiza tamin'izay niny ny famelan-keloka natolotra ao anay tao amin'ny azo fijalian-Andriamaka monja tamin'izay niny ny fahasoavanao tamin'izay niraisana mpandray san'ny tompo tamin'ny asa fanompona zay napetraka eto am-pelantananao ka ninonay fa famelan-keloka ianao nandray ny fanamasina izahay fa mangataka kosa zay tompo aoka ny fanahinao masina hitady dalana any mandrakariva aoka ny fanahinao masina hiasa mahay ty anatinay ka ho vavolombelon'ny fitiavanao zay naiza misy anay ho vavolombelon'ny fahatsaranao zay ka zay ataonay de ataonay tsara satria ato anatinay ianao nitalao amin'indra vonay zay Jesoa da io ity tontolo andronay ity ho tontolo andro irsona bebe kokoa amin'ny fanaovana asa tsara no ny asan'ny fanamasina ty anatinay aza mamelana eo ravitanana fampahirezo zahay da io tompo ny tanindrazanay da io ny fiangonanao zay misy anay da io ny taranaka zay milofo amin'ny fianarana de ianao Andriamanitra hanjaka amin'ny fiainanay tsirairay avy mahatoky sady marina ianao de teza ampahery anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay mametrahanay izany vavaka izany amen